finonom-poana tsy misy heviny hoe atao ahoana ary ny ialana amin'izany e. Maro ny resabe voizina ao anatin'ny fiarahamonina matetika mahakasika an'ity hoe sabata fitsarana ity na ny didin'Andriamanitra. Ilay resabe moa izany mazava ho azy dia resaka momba ny fivavahana. Ohatra amin'izany izao ilay hoe voaozina izay mitandrina ny lalàna. Ahoana izany? Ao ihany koa ilay hoe aleo tsy tandremana intsony ny didy fa tsy vitanao mihitsy io. Ao ihany koa ny maro samihafa momba ny lalàna fa ny anankiray indray momba ny sabata dia hoe nahazo iasana sy anaovana rahatsara ny sabata fa Jesosy aza nanome ohatra ny amin'izany. Dia misy resaka be izay ataontsika ao anatin'ny fiarahamonina mahakasika an'izany. Fa saingy izao ny olana tonga dia tapahantsika foana ilay izy fa tsy dinihantsika lalina hoe ahoana moa no mahakasika an'izany fa tonga dia tapahantsika eo fotsiny ilay izy. Ny ohatra fitantsika teo aloha mantsy dia mahakasika an'ilay hoe karazana asa raharaha azo atao na tsy azo atao, na hoe zavatra azo atao na tsy azo atao amin'ny andro sabata. Fa nahoana isika izany no mety ho tratrana hoe fiheveran-diso na finonom-poana? Iza moa no ny fampiresahan'i Jesosy tamin'io fotoana io? Tsy iza tsy akory fa ireo fariseo. Araka ny fitantsika fa nametraka lalàna be dia be ny fariseo. Ary izay lalàna izay dia tsy mikendry afa-tsy ny hamemperana olona fotsiny ary toa lasa navesatra ny fitakian'ilay hoe fitandremana ny didin'Andriamanitra indrindra ny sabata. Dia misy lalàna maro dia maro nanampiana izany hoe amin'ny fitandremana ny sabata hoe izao koa tsy azo atao, izao no tsy maintsy atao, izao no tokony atao, izao no ilaina atao. Matetika moa ilay tsy azo ny tena be dia be ilay fandrarana atao anatin'izay ary lasa navesatra ny fitandremana an'ilay didy. Tao anatin'ilay tantara nefa isika dia nahita fa Jesosy ihany no nanome ny valiny hoe tsy izany zavatra izany izay heverinareo izany ange no tena izy e. Fa i Jesosy ilay tompon'ny sabata no nilaza ny dikany. Hoy izy hoe raha fantatrareo mantsy ny hevitra izany hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà dia tsy mba nanameloko izy an'ireo tsy manan-tsiny ianareo. Satria izay ilay zavatra misy. Mino isika izany zavatra anankiray dia rehefa mino an'izay isika dia mety manameloka ny hafa nefa ilay zavatra tsy avy amin'Andriamanitra. Dia izay no nahatonga an'i Jesosy hoe niteny fa hoy izy hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà ary fahalalana an'Andriamanitra noho ny fanatitra hodorana. Ny mahalala an'Andriamanitra izany no ambony kokoa noho ny manaraka an'izay didy fitsipika maro fotsiny tsy amin'ny fahafantarana an'Andriamanitra. Dia hoy izy hoe fa ireny dia nivadika ny fanekena tahaka ny Adama, taony ny ivadiany sy nahafoizany ahy. Nivadika ny fanekeny Adama rehefa nandika ny didy ary dia nahafoy an'Andriamanitra. Dia izany koa ilay izy ny fariseo dia niezaka nametraka hoe reto tsy azo atao, tsy azo atao. Ary na izy aza nefa dia tsy mahavita an'ilay mitandrina an'ilay izy. Fa inona ary ilay azo atao dia inona ilay tsy azo atao? Ialantsika amin'ilay hoe finonom-poana tsy misy heviny dia izao. Azo atao amin'ny andro rehetra ny asam-pangorahana sy ny asa fanaovan-tsoa. Ary indrindra amin'ny andro sabata. Izay no nopofon'i Jesosy. Nanao asam-pangorahana izy, nanao asam-pamindram-po izy, nanao asam-pitiavana izy. Fa tsy hoe nanao raharaha andavanandro izy na hoe nanao adidy fanao andavanandro izay tsy azo ny ialana andavanandro izy. Fa nanao asam-pangorahana sy nanao soa. Izay no nataon'i Jesosy. Dia nasehony mazava tsara fa tsy misy manakana velively izany amin'ny andro sabata ny tsy hanaovana an'izay hoe asam-pangorahana, asa fanaovan-tsoa. Afaka manao asam-pangorahana izaho rehefa sabata, toraka izany koa ianao. Afaka manao asa fanaovan-tsoa izaho rehefa sabata, toraka izany ihany koa ianao. Ka eto am-pamintinana dia izao. Enoy ny feon'Andriamanitra fa tsy ny tenin'olona. Enoy ny feon'Andriamanitra fa tsy ny tenin'olona. Ny faharoa dia izao. Dinio ampaharetana ny soratra masina fa aza maika fotsiny hoe izao no fomba ialana amin'ity dia tonga dia mijanona eo. Dinio ampaharetana ny soratra masina. Ary ny fahatelo farany ekeo izay lazain'i Jesosy aminao dia izay no arao.
Izay tenenin Jesosy ihany vakianao amin'ny soratra masina dia izay no arao. Izay no manampy antsika hiala amin'ny finonom-poana sy ny famariparitana-javatra tsy misy heviny. Ampahirantsika ny Tompo hivavaka isika. Tompo, misaotra indrindra noho ny fitantananao, fa misy zavatra be dia be tsy misy heviny matetika izay ekenay, ary misy zavatra hodianay tsy hita aza, kanefa ianao no milaza fa tena misy heviny lehibe dia ao anatin'ny fitandremana ny sabata. Zava-dehibe ho ianao ny fanaovana asam-pamindram-po sy ny asam-piantrana, asam-pitiavana rehefa amin'ny andro sabata. Ampio zahay tsy hamorona na hitady an'izany anefa fa arak'izay tandrify dia ianao no hanome anay hery ahafahana manao izany. Dia arovo ity namako ity, amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.